man mivoninahitra anao zahay dia manitra tompo rainay eny an-danitro raha omenao ity alahady marainy ity indray izay alahadin'ny trinité azahoanay miara manao fanompoam-pivavahana hanomezam-boninahitra anao. Misaotranao zahay satria miantso anay mpiara-miasa ianao ary maniraka anay eto amin'izao tontolo izao ianao na dia fantatra ho azava olona tsy tanteraka zahay. Saoranainao zany satria vokatry ny fitiavanao. Mangataka aminao zahay tompo, ataovy mahatoky amin'izany anjara fanompoana izay niantsoana sy andrahanao anay zany zahay tsarairay avy arakaraka ireo fanomezam-pahasoavana ireo talenta izay nomenao anay. Kehitriny dia misaotranao zahay ny amin'ny teny rehetra izay fanambara sy novakina ary dia mbola tonga koa ny fotoana izay hanazavana ny teninao zahay. Dia ifalianay zany iraboanay ary fanoloranay fisaorana anao. Nefa dia angatahanay koa ny fanahinao tompo omba izany teny zany na ho an'ny mpanambara na ho an'izay anambarana satria anao ny teny ka dia ny fanahinao ny mahafantatra ny hevitry ny teny. Bon'izany rehetrany miteza mamela ny hevitry ny tsy fahatanterahanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Alahady ny trinité ny alahady androany. Amin'izao alahady ny trinité zao ihany koa nanaovan'ny fitandremana mahalava olona, fialainy mahalava olona, ny isan-doha volany fitandremana ary fandaminana nataon'ny fiangonana loterana malagasy koa ny hanaovana ny alahadin'ny foibe loterana ny alahadin'ny trinité. Koa dia ireo antony zavatra telo sosina akoatr'izay maro be tsy tambotononina no antony alahady androany. Koa dia isaorantsika an'Andriamanitra zany ary ifampiara-baditsika ihany koa. Fomba ny fiangonana amin'ny fotoan-dehibe na fotoana manokana tahaka izao, miloha ny hamakenany teny izay hambara no manao hira ka mialohan'ny hamakentsika ny teny izay voalahatra hotoriana amin'ity alahadin'ny trinité ity dia ny taona toko 520 ny andininy manomboka amin'ny andininy 12 dia mbola hiarahantsika manao mpitsanganana ny hira laharana 70 sy 100. Taona toko 520 dia vakina manomboka eo amin'ny andininy 12 ka mahatratra ny andininy 17. Fa saingy mialohan'ny hamakentsika zany dia ho hiraitsika eo mpitsanganana ny hira laharana 70 sy 100.
Johana toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny apôstôly: izao ny ditiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidihako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Zany zavatra zany no andidihako anareo mba hifankatiavanareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rigavanako aminareo rehetra ny fahasoavana. Tao-piangonana iray isika amin'izao alahadin'ny Trinité izao. Raha ny tao-piangonana misy antsika amin'izao fotoana izao dia ny laharana faharoa amin'ireo laharana telo izay misy. Ary amin'izao laharana faharoa amin'ny tao-piangonana izay idirantsika izao, izay misy antsika izao, dia miditra amin'ny fizarana fahatelo sady faransika. Satria ny tao-piangonana anankiray dia mizarako antokony telo, dia ny antokony krismasy na ny antokony noely, io fizarana voalohany. Misy alahady maromaro izay manomboka amin'ny alahadin'ny advento ary ny afara amin'ny alahadin'ny epifania. Ny fizarana ny antoko faharoa indray dia manomboka dia ny fizarana ny antokony paska. Ny antokony paska indray kosa dia manomboka amin'ireo alahady sivy mialohan'ny paska ary dia mifarana amin'ny andro ny akarana. Andro ny akarana. Io no fizarana faharoa. Ny fizarana fahatelo dia ny antokony Trinité, dia androany no atao hoe alahadin'ny Trinité, fa raha ny tena marina dia efa nanomboka tamin'ny alahady ny Pentekosta, izany alahady ny Trinité izany. Io no fanazavana voalohany azo entina raha jerena ny tao-piangonana izay idirantsika amin'ny fizarana fahatelo amin'ity alahady ny Trinité ity. Raha hitondrana fanazavana vitsivitsy sady fohy ny antony ireo fizarana ireo dia toy izao no azo amin'ny tenana izany. Ny antokony Noe na ny antokony krismasy sy ny antokony paska dia ibandrinana indrindra amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay hitariana ny asa ataon'ny fiangonana, dia mibandina indrindra ny asan'Andriamanitra. Io no banjinina ao amin'ny antokony Noely sy ny antokony paska. Ny asan'Andriamanitra izay manana ny ivony amin'ny alalan'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Manomboka zany amin'ny antokony krismasy tamin'ny fahatanterahany teny fikasana dia ny nahaterahan'i Jesosy Kristy, ary tonga amin'ny fahafenoany izany fizarana zany ao amin'ny antokony paska izay nanatanteran'Andriamanitra ny asa-pamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io ny fanazavana ny fizarana roa voalohany.
fibanjinana ny asan'Andriamanitra. Zay tonga ny faratapony tamin'ny asa famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo ambony fiazo fijarena, indrindra fa ny nitsanganany tamin'ny maty ary ny niakarany ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, mbola manao zany asa zany dia ny asa fifonana ho antsika. Ny fizarana fahatelo kosa izay irosoantsika nanomboka tamin'ny Pentekoste ary marina manokana amin'ity andro alahadin'ny Trinité androany ity dia ny fanatanterahany zany asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Fanatanteran'Andriamanitra zany asa mpamonjena zany amin'ny alalan'ny fiangonana. Ka matetika ny alahadin'ny Trinité rehetra dia tsy hafa fa ibanjinana ny asan'ny fiangonana na ny maromarina koa ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Dia tsogaga sika raha mandritra ny alahady maro mifandimby amin'ity alahadin'ny Trinité ity fa asa fanirahana ny fiangonana, asa fametrahana andraikitra ny fiangonana, zany no ambetin'ny teny zay ambara amintsika. Alahady ny Trinité zay ananatsika izao anjara teny n'Andriamanitra izao, ka anehoana ny fanoloran'Andriamanitra izany asa izany ho amin'ny fiangonana, satria izany indrindra no atrehintsika eto dia Jesosy manatrika ny apôstôly, Jesosy mametraka hafatra amin'ny apôstôly mialohan'ny hiakarany any an-danitra ny amin'izay tokony hataony ao anatiny zany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zay anirahana azy zany. Satria ny apôstôly no nandray ny toromarika rehetra avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny fanorenana ny fiangonana, amin'ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana. Ka eto Jesosy dia midinika, mifampidinika amin'ireo mpianatra ny amin'izay tokony indrindra fa ny amin'ny toe-piainana hitondrana sy hiainana izany asan'Andriamanitra apetraka amin'ny fiangonana izany. Ka ny zavatra voalohany indrindra zay anafaran'i Jesosy eto dia ny didy vaovao no ilazany azy raha ny Jaona toko 7:12, ny 4:12 sy ny 4:30 sy ny 5:30 no amakena ity didy ity dia didy vaovao no ilazany Jesosy azy. Ka ilazany hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, fa izany mahafantarany olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Io didy io no apetraky Jesosy amin'ny mpianatra mba ho didy mpiainana hoentina hitondrana ny fiangonana, ho fiainany fiangonana, ho fifandraisana misy eo amin'ny fiangonana. Ity didy dia tsy mba tahaka ny didy izay momba ny lalàna ka mametraka fehipiainana hiarovana amin'ny fahotana arak'izay voalaza ao amin'ny didy 10. Fa ity dia lalàna natioraly ty, zany lazany Jesosy azy. Tsy mba didy mavesatra fa didy mpiainana, lalàm-piainana izy ity, tahaka ny hoe ny rano dia tsy mba miady miakatra fa miady midina. Lalàna natioraly zany, raha misy rano alefanao dia tsy maintsy alefa mifidinana ny rano vo afaka mikorena, fa raha ampiakarina izy dia mila misy moteur sy pompe samihafa. Lalàna tahaka zany. Ny masoandro dia avy any antsinanana no miposaka ka any andrefana no matory. Zay no lalàna masoandro zay. Lalàm-piainana izy ity, fa tsy mba lalàna fiarahamonina sy lalàna fitondratena zay, fa lalàm-piainana, didy natoraly zay apetraka.
tokony izany manana ny pepena zany naharen'andriamanitra atsika no fitiavany nahareny zao tontolo zao ary nahariany atsika olombelona koa saingy simba no fahotany zany ary Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tonga indray mba hanao famoronam-baovao ka nametraka izany didy mpitiavany zany. Ary zany didy mpitiavany zany dia fiainan'ny Trinité masina zany, ary zany no ahalalana ny Trinité ao amin'ny fiarahamonina misy azy ka ilazany Jesosy raha mamaky ny andininy eo alohan'ity teny zay texte zay vakina amintsika dia ambaran'i Jesosy fa tahaka ny tiavany ny ray sy ny tiavany ray azy no tokony fankatiavany samy mpianatra Jesosy koa. Lalam-piainana nisy tao amin'ny Trinité masina, lalam-piainana sy didim-piainana ny ainan'ny Trinité masina zany didy zany ka dia omena mba hiainany fiangonana ihany koa. Lalam-piainana zay fa nataon'Andriamanitra hatrany am-boalohany tamin'ny nahariany zao tontolo zao saingy simba noho ny fahotana fa lasa nivadika didy fitiavan-tena zany ny fantatry ny olona taorianany fahotana dia ny fitiavan-tena ny ainany olo, ny fitiavan-tena ny nanapaka ny olona izay tena mifanohitra koa amin'ity didy mpitiavana izay omeny Jesosy teny satria lazainy marimarina fa ity didy mpitiavana itya dia didy mpitiavana zay manoro sy mizotra amin'ny fanaovana soa ny hafa, tsy mitodika amin'ny tena fa mitodika ho amin'ny hafa ka ilazany hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Fitiavana ny hafa, fitiavana ny namana, fitiavana ny fiarahamonina, fitiavana ny mpiarabelona ary fitiavana izay manosika fanoloran-tena ho amin'ny fanaovana soa izany fiarahamonina misy zany. Fitiavana izay manao ny namana sy manao ny fiarahamonina ho ambody fa tsy sanatria fiarahamonina ho hisakifahana fa Jesosy marimarina dia milaza fa ny mpianatra raha nantsoina ary raha nanaraka azy dia tsy mba natao tahaka ny mpanompo na dia ho amin'ny fanompoana tokoa aza ny antsoana azy dia tsy ho fanompoany andevo fa ho amin'ny fanompoan'ny sakaiza ka dia ambarany fa tsy antsoina hoe mpanompotsody ianareo fa sakaiza ary izany maha sakaiza zany dia mpiara-mandova zay anana rehetra, mpiara-mandova ny lova rehetra zay raisina avy amin'ny ray. Zany didy mpiarahamonina zay miorina amin'ny didy mpitiavana zany no didy atolotr'Andriamanitra ny fiangonana, omen'Andriamanitra ho fomba fiainan'ny fiangonana, omen'Andriamanitra ho fototra iorenana amin'ny fampitondrana eo amin'ny fiangonana. Ary zany didy zany satria didy hatrany amin'ny fahariana ny nanaovan'Andriamanitra zany nefa simba no miota dia Jesosy tena mikitsy no nanao famoronam-baovao ny amin'izany didy zany tao amin'ny mpianana. Jesosy tena mikitsy no nanefy amin'ny fomba hita maso izany didy zany tao amin'ny mpianana ka tamin'ny fomba nanatanterahan'i Jesosy azy dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao, tsy mba tahaka ny fitiavany zao tontolo zao nanaovan'i Jesosy zany fampianarany zany, nanoloran'i Jesosy zany fampianarany zany ka ilazany fa hatramin'ny fomba ny antsoana ny apôstôly aza dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao, ny fomba nampianarany apôstôly dia tsy mba tahaka ny fanao zao tontolo zao. Tamin'ny fotoanandro izay natety an-tany amin'i Jesosy ary mbola mitoetra mandraka kehitriny ho fomba fanaotsika dia izao raha misy sekoly anankiray sy misy mpianatra anankiray dia ny mpianatra no mifidy ny sekoly hianarana, ny mpianatra no mitady ny toerana hianarana arakaraka izay zavatra kendreny fa tsy mba tahaka zany ny an'i Jesosy, tsy mba tahaka zany ny an'Andriamanitra fa tamin'ny antsoan'ny mpianatra dia izy no nifidy azy, izy no niantso azy,
izy no mitady azy tany amin'ny toerana rehetra zay misy azy ka ilazany eto hoe tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho mifidy anareo ka nanendry anareo mba hamoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny raha ianareo zay rehetraka atanareo amin'ny anarako na inona na inona. Io mampiavaka ny fametrahan'i Jesosy ty didy ty, tsy fitiavan'ilay olona fa ny fitiavan'Andriamanitra mitsitsy no mifidiana azy, tsy safidin'ilay olona ny ho ao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mitsitsy no mifitiavana no mifidy ireo mpianatra ireo ary mametraka andraikitra sy mametraka didy amin'ny hilazana fa isika amin'ny mahafiangonana atsika dia mety ahohiana ny fomba sy ny toetra maha-olombelona atsika amin'ny nanaovantsika safidy hoe zaho tahaka zao sy tahaka zao fa amin'ny toerana misy ianao io amin'io anjara sy andraikitra nomenanao io dia fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Ny maha-pastora dia fiantsoana avy amin'Andriamanitra fa tsy safidy na dia nisy any safidy ka nahatonga ny fanoloran-tenako amin'izany fa ny fiaingany zany andraikitra sa dia ny fiantsoan'Andriamanitra no ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy misy afabela amin'izany sika rehetra rehetra manomboka amin'ny batisy zay niantsoanantsika eo zanak'Andriamanitra dia tena fifidianan'Andriamanitra ka amin'izany na ny apôstoly indrindra fa ny fiangonana zay naorony apôstoly araka ny toromarika zay noraisiny tamin'i Jesosy dia olom-boafidin'Andriamanitra, olona no fidian'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra ho azy. Zany sanatria tsy manao hoe nanerena ny sitrapontsika fa nantsoiny tamin'ny fitiavana sika ka tonga teo ny faharesen-dahatra dia tonga amin'ny fanoloran-tena. Zany mahafa ny fiangonana amin'ireo fikambanana maro samihafa zay fikambanana mety vokatry ny safidinao no idiranao ao, vokatry ny fikendrenao amin'izay tombotsoa manokana ilainao no idiranao ao, fa tsy mba tahaka zany ny fiangonana. Fa ny fiambonana ato amin'ny fiangonana dia tsy mba tsoinao fikambanana kory aza fa fiombonana masina arak'izay lazantsika azy amin'ny fanaikeponoana satria tena fiantsoana nataon'Andriamanitra, tena fifidianana nataon'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny apôstoly tamin'ny antsoany azy ho mpianany ary ametrahany izao didim-piainana zay tsy mba tahaka ny didim-piainana zao tontolo zao satria ny an'izao tontolo zao dia fitiavana mitodika amin'ny tenana, fitiavana mihevitra zay ahasoan'ny tenana fa tsy zany ny an'Andriamanitra, tsy zany ny an'i Jesosy, tsy zany ny iainana amin'ny fiangonana fa fitiavana mitodika amin'ny hafa, fitiavana mijery ny hafa ary fitiavana miasa ho an'ny hafa. Zany mahafanompoana azy, saingy tsy fanompoany andevy fa fanompoan'ny zanaka satria tsy nansoina ho mpanompo ianao raha tonga ao fa nantsoina ho sakaiza ary amin'izany mahasakaiza zany dia tena zanaka mpandova tokoa ka manompo mpitiavana, manompo amin'ny mahatompony, manompo amin'ny mahampandova fa tsy manompo toy ny andevy. Zany no fiainan'ny fiangonana ary zany no anafaran'i Jesosy ny fiangonana amin'ny alalan'izao teny zao mba hiavahany tsara amin'ireo fikambanana maro samihafa zay mety miorina ka mety hanatahaka ny fiangonana, mety hangalangala tahaka ny fomba ny fiangonana fa ataon'ny fiangonana dia olom-boantso, olom-boafidin'Andriamanitra sika ary nomeny zany toe-piainana hiaina ao anatin'ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra izay mitia hanasoan'ny hafa, mitia hanasoan'ny fiarahamonina, mamonjy ny hafa, mamonjy ny fiarahamonina araka ny ilazany azy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ary tsy mamitaka izany didim-pitiavana, didim-piarahamonina zay omeny Jesosy zany satria toromarika avy amin'ny fiainan'ny Trinité masina tao anatin'ny fifankatiavana zay afindra ho aty amin'ny fiangonana mba hiainan'ny fiangonana koa amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zay napetraka aminy.
alahadiny trinité zay alehoana ny asan'andriamanitra telo zay ray amin'ny alalan'ny fiangonana sy amin'ny fanirahana ny fiangonana izao alahady zao sy ny alahady maro hifandimby ihany koa satria ny trinité masina dia tsy mijanona ho amin'ny didim-pitiavana ihany mahafantarana ny trinité masina tsy amin'ilay fifankatiavana misy eo amin'ray sy ny zanaka ny fanahy ihany no toe-piainana sy zotra-piainana hiainany trinité masina ka afindra ho an'ny fiangonana koa fa ny trinité masina dia fantatra indrindra koa amin'ny fifanirahana zany hoe amin'ny fiarahany asa amin'ny fanatanterahana zany asa atao zany dia anisany anankiray lehibe ao amin'ny toromarika ny fiarahany asan'ny trinité masina ny fifanirahana fifanirahana ny ray sy ny fanahy masina naniraka ny zanaka ho tonga ety ambony tany hanatanteraka ny famonjena ary io no azahoantsika milaza ireo zavatra roa lehibe momba ny tonga fizara-tao am-piangonana dia ny krismasy sy ny paska tonga tety an-tany jesosy satria lay fiarahamonina trinitaire ao an-danitra dia misy fifandaminana amin'ny fomba fiasao ka ny fahatongavan'i jesosy ety an-tany dia tena mission mazava tsara ary misy mandat mazava tsara fa ny ray sy ny fanahy no naniraka ny zanaka ny ray sy ny fanahy no naniraka ny zanaka ary dia tahaka zany ihany koa no ray sy ny zanaka no naniraka ny fanahy arak'izay efa nahitatsika azy tamin'ny alahady hery ny lasa teo nakalaza ny alahadiny pentekoste isika zay ahatsiarovana ny nanehoanan-karihary ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ilay fiombonana masina tany Jerosalema fahizay dia tonga ny fanahy masina tonga tetetany ary fanampanatelo zany jesosy ombeny ary manomboka n'izany natoko fahatelo ambin'ny folo makany dia efa nampanantenany jesosy ny mpianatra zany mialoha ny hiakarany Andriamanitra haniraka ny mpananatra haniraka ny mpampianatra ka dia ny ray sy ny zanaka naniraka ny fanahy dia tonga ny fanahy dia miasa ny fanahy ary dia tahaka zany ihany koa ny fanahy sy ny zanaka rehefa nahavita miasa tety ambony tany jesosy ny fanahy sy ny zanaka ary marindrindra zany ao amin'izao natoko fahafito ambin'ny folo amin'ilay vavaka nataony jesosy dia ilay vavaka fisoronana zay anolorany ny asa vitany teo amin'Andriamanitra ray ny zanaka sy ny fanahy koa maniraka ny ray mba handray ny asa zay efa nitanterahany taty ny asa zay efa novitainika n'lazay hoe vita dia ny zanaka sy ny fanahy ray no maniraka ny ray ary inona ny fanirahana sy mandat atao amin'ny ray zany ny hanekeny ny fihavanana amin'ny tany satria efa vita ny asa famonjena ka dia tsy mahazo ny olona any andanitra antsony ny ray fa tsy maintsy misy fifandraisana amin'ny tany ny zanaka sy ny fanahy no maniraka ny ray amin'izany ary zany no azahoantsika miantso hoe aba ray io zany no azahoantsika manonona mivavaka ataontsika hoe rainay zay any an-danitra eo ka tsy nididim-piarahamonina momba ny fitiavana ihany nididim-piarahamonina misy eo amin'ny trinité masina ka hampitainy mba ho didim-piaina ny fiangonana fa ny fandaminana ny fifanirahana dia tena fiainan'ny trinité masina zany ary zany koa mbola nirahan'ny fiangonana zany fomba fiasan'ny trinité masina zany ka ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy maniraka ny fiangonana ka ilazany hoe izaho mifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha tsy hamboa ary mba haharetany vokatrareo ary tena mazava indrindra zany tamin'ny filazantsara zay nivakina tao Matio toko fahavalo amby roapolo ianomboka amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo eo lay misy fanirahana lehibe na la grande commission zay miteny amin'ny alalan'ny trinité masina jesosy ka manambara marimarina hoe mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra
manao batisa azy fa amin'ny anarany ray sy zanaka ary fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiako anareo ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao na ilay didim-pitiavana zay toe-piainan'ny trinité masina afindrany koa toe-piainan'ny fiangonany zany ny fandaminana asy eo ny fifanarahana atao amin'ny trinité masina atolotsy ny trinité masina ho fomba fiasan'ny fiangonana koa izany ka eto ary amin'ity teny ity dia maniraka ny fiangonana ny trinité masina amin'ny alalan'izao teny zao manome andraikitra ny fiangonana ny trinité masina ary zay andraikitra ambarany amin'izany dia nambarany Matio sy tamin'ilay filazantsara zay mivakina mialohan'ny fanekepinoana hoe hahatonga ny fireneny rehetra ho mpianatra sy ny apôstoly ihany no tokony ho mpianatra fa ny apôstoly dia nomena andraikitra mba hanatanteraka ny hahatonga an'izao tontolo zao ho mpianatra ary amin'ny mahampianatra azy zany dia ampahafantarina ny lalana mizotra ho fanjakan'Andriamanitra ampahafantarina ny fomba fiainany trinité masina ny fomba fiainan'Andriamanitra ampahafantarina ny sitrapon'Andriamanitra ary rehefa mahafantatra tsara ny amin'izany dia antsoina ho tonga zanak'Andriamanitra ampidirina ho anisan'ny olony fanjakan'Andriamanitra taonina ho anisan'ny fiangonana ary io lay batisa io lay fampidirana atsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana asan'Andriamanitra zay tanterahan'ny fiangonana vokatra zany asan'Andriamanitra tanterahan'ny apôstoly amin'ny fitondrana fampianarana ho amin'ny zao tontolo izao zany ka raha tarafina amin'izany dia mazava tsara fa ny mission ny fiangonana ny asan'ny fiangonana raha valiana ny teny hoe inona zany vokatra andrasana amin'ny mpianatra zany dia olona io vokatra hitondra olona ho fanjakan'Andriamanitra ka ity asan'Andriamanitra ho famonjena zay apetrany amin'ny fiangonana ty zany dia tsy hafa fa ny hitondra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitondra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ny voalohany indrindra raha misy ny asan'ny fiangonana tsy entreprise hitady tombontsoa sy tahaka an'izao sy tahaka an'izao amin'ny zavatra rehetra tsy zany ny voalohany fa ny harena voalohany tadiavin'Andriamanitra ny vokatra voalohany kendren'Andriamanitra eo amin'ny asa zay anirahan'ny fiangonana dia ny hitondra olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia io teny ataoko matetika ary mety tsy tovizako hevitra amin'ny namana maromaro amin'ireo orinasan'ny fiangonana mbola naveriko tamin'ny trano printy zay mety fantatsika anjaparany ankehitriny fa nilazako ny tale na dia manao 30 milliards par jour de bénéfice ty trano printy ka 30 milliards vokatry ny famonoana olona sy ny fanambakana olona sy ny fahorian'olona maro tsy misy lanany zany na dia ray azy fa na dia ariary isan-taona ny tombony ty ka ariary zay nahatonga ny famonjena olona maro be ho tonga mpianatra Jesosy zay no andrasany ary zay no maha asan'ny fiangonana azy da io mila faharitantsika tsara fa ny mission ny fiangonana voalohany indrindra dia ny hitondra olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay no apetrany mampianatra ny olona mitondra ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga vokatra ho an'Andriamanitra zany satria zany no anorahan'Andriamanitra ny fiangonana ary zany nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany ka nanoloran'ny ainy mba hamonjy olona ho tonga zanak'Andriamanitra ho tonga mpandovan'ny fiainana mandrakizay ary dia mbola apetrany koa zany asa zany ho asa ny fiangonana amin'ny fitaomana olona amin'ny famorenany olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia mazava tsara ny missiontsika mazava tsara ny andraikitrantsika mazava tsara ny hevitsy ny fanirahana sy ny fikendren'Andriamanitra ametrahany atsika amin'ny zany maha fiangonana atsika zany mazava ho azy ane fa amin'izany asa zany dia tsy maintsy ilaina ny pointemanana
io tsy midika hoe tsy ilaina ny vola zany, tsy ilaina ny arena, tsy any fa ny lazaiko dia mision'ny fiangonana hamory olona fa eo fanatanterahana ny asa fanatanterahana tsy maintsy ilaina ny hoenty-manana, ilaina ny hoenty-manana, ilainy zany, ilainy zany. Ary io hoenty-manana io moa indraindray amin'ny famakiantsika azy dia indraindray mampatahotra ny famakina azy fa na dia zavatra tsara zany naharen'Andriamanitra zao tontolo zao rehefa tonga ny fahotana niditra dia be dia be ny zavatra simba fa n'Andriamanitra dia ny teny fa voaozona ny tany noho ny fahotana izay niditra tao amin'ny Adama sy Eva dia zavatra marina tokoa io. Ka raha milazitsika fa izany ny votoatin'ny asa fanirahana ataon'Andriamanitra ao fiangonana dia ny hitondra olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hitondra ny olona ho amin'ny famonjena izay fanataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zany asa fitoriany zany, zany asa fijoroana vavolombelony zany, zany asa fampianarany zany mitaky ny hoenty-manana, ilana vola mankarena. Jesosy ara dia nilaza nanambara ara Jesosy fa ampiasao ny mamoana tsy marina mba hitondranareo iny izy azahoanareo sakay zao fanjakan'Andriamanitra, ampiasany ina moa ny mamoana tsy marina. Ny mamoana tsy marina dia zao création zao, zao zava-boahary io mamoana tsy marina. Mamoana marina izy raha mbola tsy niditra ny fahotana fa noho ny corruption vokatry ny fahotana dia efa io no ampiasain'olona anaovana ny fifanambakana sy ny ka io mamoana tsy marina azy. Fa Jesosy dia milaza ampiasao ny mamoana tsy marina hitondranareo olona ho fanjakan'Andriamanitra. Zay ny mahafa Jesosy zay ny fampianara. Ka dia amin'izay dia tsy mampiasa reheretika Jesosy, tsy mameatsika, tsy mametraka atsika amin'ny toerana zay tsy ahafahana nifesika Jesosy fa mbola lazay fa tsy anareo mifidy hafa izany mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo mba homendrao anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Raha maniraka ny fiangonana tahaka zany Jesosy dia manome ny hoenty-manana rehetra koa fa tsy ny hoenty-manana avy amin'ny fanao zao tontolo zao fa ny hoenty-manana avy amin'ilay. Io mazava tsara na inona na inona hangatatsika hoentina manatanteraky zany mission zany, hoentina manatanteraky zany asa zany hanalana Andriamanitra zany, manana an'izany ny ray ary manana ambiampy ny am'izany ny ray. Ka raha mipetraka amintsika zany andraikitra lehibe zay apetraka Andriamanitra amin'ny fiangonana ho asan'ny fiangonana voalohany dia ny fitondranako ny olona ho fanjakan'Andriamanitra zany dia omeny miaraka amin'izany koa ny hoenty-manana. Zay no azo anto. Io manko ny olana amintsika matetika, io ny olana amintsika matetika ny hoenty-manana io. Ary rehefa olana io dia indraindray diso na ny amin'ny fampiasantsika azy, diso ny amin'ny fitadiavantsika azy fa ny toromarika mena dia angataho amin'ny ray, angataho amin'ny ray fa manana homena ny ray. Io ndray zany ny stratégie omeny Jesosy, io ndray zany ny zotra atondron'i Jesosy amin'ny hananatsika ny hoenty-manana amin'ny fanatanterahany zany azy zany. Ao amin'ny ray tsika ny mangataka zany, ao amin'Andriamanitra. Ny devoly manko dia misandoka, devoly dia misandoka ary heveriny fa azo zao rehetra zao hatramin'i Jesosy lazainy hoe raha mandohaly ketona atsehako anao dia omeko anao zao tontolo zao, misandoka izy amin'izany, tsy azo zao tontolo zao fa an'Andriamanitra. Ka amin'izay aoka tsy ho any amin'ny devolytsika ny mangataka fa tsy tompony io fa raha misy homeny anao azy dia tsy ahoako eto ny toriteny zay natao fitoriteny anankiray folo zany mbola 20 taona ka nilazany fa na voambary anankiray meny devoly anao tsy fohiny fo anao io fa raha nomeny anao dia mikely fahafatesana ho anao. Na dia voambary anankiray graine anankiray hoy ny devoly hoe tio meko anao tsy ndaso anao nikendreny an'izany maika moa fa raha harena sinany raha azy amin'ny devoly zany tsy mahasoa satria tsy tompony izy fa mpisandoka, mpangalaja.
ary tsy mba ny zavaboahary ihany kenena hoe fa hatramin'ny ainao aza ka aoka tsy ho diso fangataka sika aoka tsy ho diso lalantsika amin'ny fangatahany zany hoentinanana ny amin'ny fanaovana ny asan'ny fiangonana zany fa ny ray ny tompony zany rehetra zany ka manana azy amin'ny fahafenoany ary afaka manolotra ho an'ny fiangonana amin'izay ilany azy rehetra dia mila manana maso mahiratra ny fiangonana, mila manana maso matsilo ny fiangonana, mila manana fomba sy paikady mazava tsara ny fiangonana mamantatra ny harena izay avy amin'ny devoly sy izay harena avy amin'Andriamanitra. Fa raha ny tena marina avy amin'Andriamanitra ny harena rehetra, fa ny devoly misandoka izany ary manome amin'izany tsy hitondra soa fa ny hanalany ny ainao mihitsy koa azy. Fa eto ary dia mitaona antsika Andriamanitra, mampahafantatra antsika Andriamanitra fa tsy maniraka antsika atana amin'ny alalan'ny tanana foana izy, fa tena manome izay rehetra ilaina tokoa. Fa amin'izany dia mila mahanana ny masom-panahin'Andriamanitra isika mba hahita sy hanavaka tsara izay marina avy amin'Andriamanitra ka hialantsika izay avy amin'ny devoly. Dia koa ny mpanao lahateny anankiray raha nilazany amin'ny harena. Ny harena hoy izy dia amin'ny alalan'ny vola no anaovana ny sandana. Ka io vola io raha eo am-pelantanana zany dia zao manana endrika anankiroa tahaka ty taratasy ty. Manana endrika anankiroa tahaka ty taratasy ty ny vola na ny harena zany amin'ny ankapobeny. Amin'ny lafiny anankiray izy dia mpanompo mahasoa. Fa amin'ny lafiny anankiray izy dia tompo tena mpandoza. Zay io vola io harena io dia zay manana endrika anankiroa tarehy anankiroa izy io, mpanompo mahasoa sy tompo mandoza. Raha noraisinao ho tompo ka nandevoziny harena ianao dia fantaro fa zany ny tena tompo mpandoza indrindra. Fa raha nanana ny harena kosa ianao ka nampiasa azy ho mpanompo dia zany ny mpanompo tena mahavita asa lehibe indrindra. Dia koa ilay mpanoratra manao hoe l'argent un mauvais maître, l'argent un bon serviteur. Dia aoka hanana maso mahay manavaka sika fa nomena atsika ny harena hoentina hanompo atsika fa tsy ho topoitsika. Fa izay harena hoentintsika manompo, harena entina hanompo atsika dia harena avy amin'Andriamanitra zany. Fa izay harena natahaky nina ny habeny ka nentinao tsy hanasoan'ny fiarahamonina dia harena efa mpandozy zany, ary ny afaran'izany dia ianao hiany no ataony afakaina amin'ny farany, satria Satana tsy mba mihevitra izay hahasoanao na hatramin'izay kely indrindra fa hatramin'izay be. Ka dia eto ary dia manana fifaliana lehibe ny fiangonana, satria lay fiainan'Andriamanitra nafindra ho aty amin'ny fiangonana, lay asan'Andriamanitra hampanaovina ny fiangonana ary dia irahana amin'izany ny fiangonana. Izay ambara hoe fiangonana dia tsy hafa fa isika tsirairay avy amin'ireo andraikitra sy fanomezam-pahasoavana nomena antsika ka iombonantsika atao fiangonana masina ary ifanampiantsika sy ifanohanatsika ary arindratsika amin'ny alalan'ny fandaminana maro samihafa arak'ireo rafitra izay efa misy. Ka dia mifalia fa na dia amin'izao taona arivo fahatelo izay fahianantsika izao dia mbola jeren'Andriamanitra tahaka ny jeren'ny apôstôly sika ka omeny izay rehetra ao aminy tolorany ny didi-pitiavana ary mbola tolorany koa andraikitra amin'ny alalan'ny fanirahana tahaka izay fa fiainany trinité masina na tamin'ny didi-pitiavana zany na tamin'ny fanirahana. Mifaliasika zany ka anaovantsika fanoloran-tena eo anatrehana ary anaovantsika fanoloran-tena koa eo anatrehan'ny fiangonana ho fahatanterahany zany andraikitra omena amintsika zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra, Ray, Zanaka ary fanahy masina
sefazy hatramin'ny taloha indrindra ka avy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fiombolona sy ny firaisana amin'ny fanahy masina, aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Mira ny tany kely.